tomboan'ny taona vaovao zao a dia am'kafaliana am'karavona ampiralaina ihany koa ny iarabana ny vahoaka ny préfecture ny Tolagnaro nahatratra ny taona vaovao 2024 arabasoa arabatsara nahavakivaky aniny taona 2024 igny arabasoa arabatsara ihany koa tratrin'ity taona vaovao 2019 ity. Enganika hitondra soa, hitondra fahasalamana, hitondra fanambinana, hitondra fahombiazana amin'izay rehetra atao ho antsika rehetra ity taona vaovao ity. Zay mamboly enganika vokatra izay miompy enganika havanina, izay mivarotra na mandrara enganika hita tombony, ny piasa kosa dirarina hitombo voninahitra, hitombo karama ihany koa. Ho ambinin'Andriamanitra amin'izay ataony isika rehetra, ary ho ambin-javamanasa ihany koa amin'ity taona vaovao 2019 ity sy ny taona mifandimby rehetra. Manaraka an'izany dia miaraba ihany koa ny vahoaka ato amin'ny préfecture ny Tolagnaro ny amin'ny nahazahoantsika filoha vaovao, filoham-pirenena voafidim-bahoaka, ary amin'ny anarany vahoaka ny préfecture ny Tolagnaro ihany koa no iarabana anao Andriamatoa filoham-pirenena voafidim-bahoaka. Mirary soanao indrindra zahay mba haleo alasany anao ary tain'Andriamanitra amin'izay atao ka hahavita be ho an'ny Madagasikara tanindrazantsika. Ny zavatra tiana ambara ihany koa zany amintsika vahoaka ny préfecture Tolagnaro dia azo ambara zany fa misy fiatsarana ny fandriampahalemana ato amintsika amin'izao fotoana izao. Amin'ny ankapobeny moa tamin'ny taon-dasa iny dia tamin'ny faritra avaratra ny district n'Amboasary Atsimo zany no nisy tsy fandriampahalemana. Tamin'ny commune ny Mahoromby, ny commune ny Mahaly, fa rehefa nisy ny fivoriana natao tao Amboasary tamin'ny 24 ny volana Desambra lasa iny izay nandraisan'ny manam-pahefana avy ato amin'ny faritra Anjara, nandraisan'ny manamboninahitra generaly manamboninahitra ambony avy eo amin'ny commande ny gendarmerie ihany koa Anjara, dia nisy zany ny opération natao taorian'izay ka mbola mitoy io opération mandraka ankehitriny, ary zavatra mahafaly zany dia azo ambara araky ny tatitra azo tamin'ny tanànan'ny Mahaly dia azo ambara fa milamina zany ny any antoerana fotoana izao ary tsara dia tsara ny fandriampahalemana izany.